Ny vina toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady fa 20 ny volana Jolay amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy fa 20 ny volana Jolay amin'ny 9 maraina. Mbola omafy hatrany fitsokon-drivotra eo anelan'elan'ny tanjona Bobahomby sy Vohimara. Toraka izay ihany koa ny morontsiraka Analalava sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Atsimandrefana izay tombanana hatratra 520 km isan'ora moa ny rivotra ao anatin'izay. Raha ho an'ny morontsiraka eo anelan'ny tanjona Bobahomby sy Analalava manomboka anio izany ka hatramin'ny rapitso Voamaraina. Ho an'ny morontsiraka Atsimandrefana kosa indray dia tombanana iamafy ny rivotra manomboka anio tolakandro ary mety hitatra hatrany amin'ny alina moa izany. Ho an'ny morontsiraky ny Analalava kosa indray dia anio alina no tombanana omafy kokoa ny rivotra ka manoloana izany rehetra izany dia entanina ny mponina sy ireo mpampiasa ranomasina mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa-tokony mba hisoroana ny loza mety hoateraka izany. Izay ny mahakasika an'iny fa toy izao ny toetry ny androntsika ary ho an'ny morontsiraka Atsinanana ny Nosy anorana malefaka indraindray ary ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Hatratra 570 km isan'ora indraindray any avaratry Vohimara. Ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy moa ny alin-drano avy any atsimo Atsinanana. Ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Manora anorana malefaka miatoato ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 km isan'ora. Nonja be ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Ny morontsiraka ny Manoro hatrany Taolanaro anorana malefaka indraindray ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Nonja be ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra hatratra 2.5 metatra any amin'ny tapany atsimo manomboka ny atoandro noho ny alin-drano avy any atsimo. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 km isan'ora. Ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra hatratra 3.5 metatra indraindray any amin'ny tapany Atsinanana isy ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Angabo maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra hatratra 3.5 metatra any amin'ny tapany avaratra ny takariva sy ny alina isy ny alin-drano avy any atsimo. Ho an'ny tanjona Angabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro andrahona vitsy ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 30 km isan'ora. Manonja be ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andrahona ny Sokotoko ary ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 30 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra 570 km isan'ora indraindray manakaiky ny Analalava indrindra ny alina sy ny Voamaraina. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra hatratra 2.5 metatra amin'ny fiandohany be-potoana rehefa manalavitry ny morontsiraka. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobahomby andrahona ny Sokotoko ary ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa izany ny atoandro ka ho 10 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra.